niova intsony fanapa-kevitry ny CES nanaiky izany ny filohan'ny tetezamita Joel tsy arenesam-peo hatramin'izao ny amiraly dideratsiraka manondro molotra ny prime ministre ny Akolafy Zafy Albert inona kosa no fihetsiky ny pomban-dravalo manana marika raikitra ny fitokonana sy ny antsoanto fitetsy amin'ny ministera ny asa sy ny lalàna sosialy nanilika andraikitra mafy Itabera Randriamanantsoa mitaky ny andefasana azy ireo any ivelany ireo mpiasa malagasy sy mba nisomesy ny teny malagasy tonga hatrany anaty taratasy-panadinana ny fanafoezan-teny isan-karazany na tiana na tsy tiana tokony antoka amin'izany ny SMS sy ny internet mora karakanaina mora vidy tsy matahotra fifananana ny paty gasy eny an-tsena efa mifanatsahana ankehitriny ny fanjifantsika ny paty sy ny vary na izany aza tsy mbola niova akory ny foto-tsakafo ny malagasy Palalambavao tomboky lasy tomboky vavy ampanajana no hiara-bananao sy anasananao anaraka izany hatramin'ny farany ialana tsiny aty ampiandoana ny fahatarana no ny fandaminana teo amin'ny lafiny teknika manambahiny koa sika amin'ity anio ity tsy izany fa Andriamatoa Fanorakotondrazaka izay rapporteur général eo anivon'ny CENI ty resaka amintsika ny mahakasika ny fifidianana Anboana ny fampalalam-baovao taremiketrina na misy tasina ireny antsona hoe panda ireny araka ny valim-pikarohana nataon'ny mpandinika ny toetrin'olombelona vahiny mandany 570 ny fotoana hikarakarany vehivavy ny tenany ny tarehiny na aiza le eto Antananarivo tsy maintsy ahitana ireny mpivarotra menaka tare sy karazana menaka ahositra amin'ny vatana lazaina fa manala tasy sy panda ireny hatrezany fahatokisan'ny olona azy ireny fanadidina hoentin'ny Muriel Iandriany Eny Analakely Trenenosy, tovovavy maromaro mifandrimina miantson'ny mpandalo, hividy menaka manala tasy, manala mony, mampahi, mampatavy, araka ny filazan'ireo mpivarotra ireo, mahalafatra amin'ny 2 hetsy isan'andro izy ireo rehefa tena mandeha ny tsena. Androany, tsy maro loatra no mpividy. Samy manana ny heviny mikasika ireny produit fanositra ireny ny olona tsirairay. Ao ireo tsy mampiasa izany mihitsy, ao ireo efa nanandrana, nefa nahitana voka-dratsiny, ary eo ihany koa ireo nahazo fahafaham-po. Mampiasa ny linina mihitsy nefa tonga dia ajango fotsiny amin'izao ny ana zay fotsiny tsy te hanana fotsiny amin'ilay hoe manao menaka tareha dia misy ihany tsy tiako misy tasy fa tiako natura be fotsiny a za zany efa nampiasa an'ilay produit dia natsoka satria mety ilay izy hoe tsy mety aminazy zany ilay fampiasana an'ilay menaka satria mamay be ilay tareha dia najango ilay izy hatreto tsy mbola misy ny fikarohana manokana mikasika ny fangaro nanaovana ireny menaka isan-karazany ireny ny any fiononan'ny sain'ny mpanjifa dia ny filazan'ny mpivarotra fa azo antoka ireo entana amidy ireo ary voalaza fa hoe mpitsabo ny anatra manokana tany an-dafy misy karazany 100 raha teo ireny menaka sy vovoka ary rano amidiny tony mpivarotra itony ka milaza ho efa nandray fiofanana manokana mandritra ny 2 volana izy ireo vita avy amin'ny plante le izy dia efficace nefa tsisy hoe effet secondaire le izy ny anay efa tena mandalo bloc satria ny anay ny tompony ity dokotera ny efa na 5 taona tany an-dafy izy zany efa manana certificat dia mandalo laboratoire zany anay ny produit tsy ananandrony tare ary matetika raha tsy mitandrina dia mamela takaitra ny fanosonosora-poana rehefa ririnina tahaka izao maro no miaiky ny manome aina ny hoditavany dia roboka amin'ny karazana vokatra samihafa raha ny filazany ireto mpivarotra ireto herinandro dia hita ny fiovan'ny tare sy ny vatana hita aingana toy izany koa ny tsy fahazakana azy ny mety olana tsy fantatra ireo mpivarotra ireo ny hoe inona avy ny fangaro rehetra ampiasaina amin'ny fanamboarana ny menaka ka tsy ho fantatra izay mety hiteraka alergia amin'ny mampiasa azy Ivadika eo amin'ny lafim-baovao ara-politika kosa indray isika tsy noresana teny anivon'ny filan-kevitry ny minisitra androany ny momba ny fahaloan'ireo manam-pahefana kandida nametra-pialana nankatoavina kosa izany nankatoavina ihany koa ny datim-pifidianana navoakan'ny CENI fanadidiny tsy mbola nisy ny tapaka mikasika ny mety isiny ny fanendrena vaovao eo anivon'ny gouvernemanta nandritra ny filan-kevitry ny minisitra ny tolo-tsaina androany mbola isy ny fionana manokana eo amin'ny filohan'ny tetezamita Joel sy ny prime ministre lehiben'ny gouvernemanta Andriamatoa Omer Berzika ahafahana mandinika amin'ny fanoloana ny toeran'ireo tompona andraikitra ambony izay kandida ho filoham-pirenena ka efa nametra-pialana nankatoavina ihany koa nandritra ny filan-kevitry ny minisitra ny famoahana didim-panjakana amin'ny fanikena ny fametra-pialana ireo kandida misa sivy dia Ajo Andrenanarivelo Perora Jonarivelo Rajonar Mapianina Tabera Randriamanantsoa Roland Ratsiraka Clément Ravalson Voninahitsy Jean Eugène Alain Tendrazanarivelo Président Samuel
Tsy voaresaka kosa ny makasy ny filohan'ny délégation Tananarivo Edgar Razafindravà. Eo amin'ny raharaham-bahiny dia nankatoavina ihany koa ny didim-panjakana manaisitra ny masovoa misolon-tena ny firenena malagasy eo anivon'ny ofisiny firenena mikambana sy ny fitoerana manokana at Genève. Raha nitatitra teo anivon'ny filakevitry ny minisitra trany dia mbola tsy nisy aloha hatreto ny didim-panjakana miantso ny mpifidy. Nankatoavina kosa ny data ny 5 ny volana Oktobra 2024 natanterana ny fiodinana voalohany amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny Repoblika Fahefatra. Sy ny data ny 20 ny volana Desambra fiodinana faharoa miaraka amin'ny fifidianana solombavambahoaka. Mahakasika ny tsy fametraha-pialan'ireo tompona ndraiky mpanjakana sasatsasany izay kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena dia mety hitarika amin'ny fanafoanana ny vato azon'izy ireo izany. Raha saika efa niala avokoa na nanendrim-pisolo toerana vonjimaiky ireo minisitra kandida niavaka tamin'ny maro kosa fa tsy hiala amin'ny minisitra azy izay ny kandidata Pera Randriamanantsoa fanadihadiny. Tapitra omaly ny 10 andro no faritan'ny lalàna fa tokony ametrahan'ireo tompona andraikitra ambony fialana raha toka kandida izy ireo araka ny lalam-pifidianana, ny tondrozotra ary ny lalam-pandrenana. Dika ho fanitsakitsahana ireo lalàna ireo araka izany ny tsy fanarahana azy ho ny sekretera jeneraly ny ministera ny atany Tery Rakotonarivo. Noho izany dia tsy maintsy misy ny fepetra izay ho raisina manoloana izay fandikan-dalàna izay ka nisan'izany ny mety ho fanafoanana avy hatrany ny vato azon'ireo kandida nandritra ny fifidianana. Tsy misy aloha hatreto ny lalàna milaza fa rehefa tsy nametra-pialana ilay kandida dia esorina tsy ho isan'ny kandida izy satria efa tapitra ny fepotona ahafahana mametra-pialana ny sitrapo, efa tapitra ihany koa ny fepotona ahafahany CES ny manova ny listry ny kandida. Noho izany ny sazy miandry an'ireo izay kandida tokony nametra-pialana nefa tsy nametra-pialana dia ny voalazany lalàna ihany dia ny mety ho fanafoanana ny isam-bato azon'izy ireo tao anatin'ny fifidianana izay nataony tao anatin'ny tsy fanaran-dalàna. Isan'ny nahavarinany maro ny fihetsiky ny ministry ny asa-panjakana ary ny lalàna sosialy Pera Randriamanantsoa izay nanambara fa na dia kandida aza dia tsy hiala amin'ny maha-ministra azy nefa niala ihany koa amin'ny fametra-pialana izay nataony amin'ny mampiasa-panjakana ambony. Ny CES sy ny senita indray no hampangainy ho tsy ara-dalàna. Ny senita izay tsy nanaja ny datim-pifidianana izay efa napetraka izy ireo hatrany am-boalohany ary efa nanova izany intelo miantoana. Izahay koa zany dia manao démission politique fa sy démission légale fa politique. Zay zany hoe no antony mahatonga ny hoe sous réserve. Azoko tenenina zany hoe tsy misy filazana ny démission ny ministre ao fa le terme général et générique hoe fonctionnaire d'autorité zay ny lazana tao. Tsy misy milaza hoe miala amin'ny ministre ma ministre en fonction publique azy izy fa manao ny démission izy amin'ny hoe fonctionnaire d'autorité fa c'est pas en tant que ministre de la fonction publique. Andrasana izay anjo na ataon'ny Pera Randriamanantsoa izay aloha hatreto no maninga amin'ireo manam-pahefana kandida teo lafy ny mety fanampahan-kevitra azo tsoahina maloana izay mety andimby ireo tompona andraikitra ambony ireo amin'ny toerany. Misy fomba telo zany ahafahana manolo azy na zany manindry ministra vaovao mihitsy dia indray dia ny feu de route zany manazava ny lalana le aminy hoe le ankolafy nanindry an'ileo teo aloha ihany no manolotra liste de personnalité listre ny olona matsolona ray fa listre ny olona maromaro manolotra ny liste io any amin'ny premier ministre dia ny premier ministre amin'izay no manao ny fanolorana any amin'ny filohan-tetezamita izay manindry azy amin'ny lalana didim-panjakana. Zay zany fomba anankiray hoe tena ministra vaovao mihitsy miainga avy amin'ny fanolorana ataon'ny ankolafy mandalo amin'ny premier ministre dia tendreny ny filohan-tetezamita amin'ny lalana didim-panjakana raisiny. Ny fomba faharoa dia resaka fisoloha-toerana indray, resaka intérim. Io faharoa io indray dia mizara roa ny intérim na misy membre du gouvernement anankiray ao amin'le ministre reo zany no tendrena ho intérim an'le ministre niala na le secrétaire général ny ministère no tendrena manao ny intérim an'le ministre niala. Zay fomba telo zay zany no tsy afaka miala am'izay tsy maintsy zay ray am'izay no tapahana. Ny fitsarana manokana amin'ny sanan'ny fifidianana trano no tompony ny teny farany amin'ny fanaraha-maso araky ny lalàna ny fizotry ny fifidianana sy mandray ny fepetra mifandraiky amin'izany raha toka misy ny tsy fanarahan-dalàna voapirofo. Tsy niovintsony ny fanapahan-kevitry ny CES nanaiky izany ny filohan-tetezamita Andry Rajoelina tsy arenesapeo hatramin'izao ny amiral Didier Ratsiraka manondro molotra ny prime ministre ny ankolafy Zafy Albert inona kosa no fihetsiky ny mpomban-dravalo manana marika izay tsy nandrenesapeo taorian'ny fivoahany ny fanapahan-kevitry ny CES. Arao ny fanadihadiny.
tsy manan-tsafidy miandra ny baikon'Andriamantoa Ravalomanana marika voisy ny fanapahan-kevitra raisina manoloana ny zava-mitranga ny ankolafy Ravalomanana na dia nydroso avy hatrany tao anatin'ny fivoriana azy izy ireo atamin'ity tapakandro ariva ity. Mikasika izay mety ho fanapahan-kevitra ho raisin'Andriamantoa marika Ravalomanana dia eo ny mety fanalana ireo mpiambana anivon'ny governemanta, ny kongresy ny tetezamita, ny fanapahan-kevitra ambony ny tetezamita izay efa anisany nambaran'ny filoha teo aloha marika Ravalomanana nandritra ny fidirany mivantana atetsy amin'ny kanja ny Magro ny asabotsy lasa teo. Ny Prime Ministre lefitra misanany toe-karena Bojaza Pero izay saika solo ny kandida lalao Ravalomanana dia nilaza fa tokony handray fanapahan-kevitra ny SADC maloana izao zava-mitranga izao mba hisorohana ny korotana. Noho izany dia loza ho an'ny firenena ny tsy fandraisana fanapahan-kevitra mifandraika amin'ny fitoniana. Ny zavatra anankiray fotsiny iveriko sahala tsy mety ihany hoe misy kandida izay manana partisan be dia be aoriana tahaka an'ilay mouvance Ravalomanana raha ohatra tianao resahana izay ka tsy rariny kosa aloha fahitako azy le mouvance io tsy manana kandida. Tokony mba misy zany fanapahan-kevitra eo anivon'ny SADC na firenena ataoko hoe comité international mba tsy isina le problème après élection. Fireo lareo tsy jana amin'izao fotsiny fahitako azy fa hitabataba ihany mba isina le kandidany ao. Fa tsy mety kosa aloha zavatra hitanao zao tsy mety zao dia terena fotsiny hoe ho mety io. Azo lazaina araka izany fa sahiran-tsaina ny ankolafy Ravalomanana manoloana ny tranga misy. Inona no hitranga? Isarangotra ve amin'ireo kandida izay efa niara-dalana tamin'ny fitondrana Ravalomanana ny ankolafy? Raha David Sondre parany, Jean-Louis Robinson, raha Jameson Rakotomaharo, Fedson Rakotondrenirino, ireo izy efatra amin'ny rahalahy izay efa niara-dalana sy niara-dia hatry ny ela tamin'ny fitondrana Ravalomanana. Inona aloha fa tsy hipetra-potsiny amin'izao ny filoha teo aloha fa hitady ny herika rehetra manoloana ny toe-java-misy. Fahavalo-pirenena izay misakana ny fifidianana izay isy eto amin'ny firenentsika Ratsiraka Roland filoha nasionaly ny antoko MTS miantso ny vahoaka malagasy ihany koa ny tenany mba tsy voarebirebin'ireo mpanakorotana tsy afa-miala amin'ireo fianakaviam-be iraisam-pirenena isika. Misy matoka fa dia isy ny fifidiana na dia misy ary ataontsika olombitsy mieritreritra tianao zavatra hafa kanefa ny vahoaka malagasy efa liana mba hisy ny filaminana maharitra liana te hahazo filoham-pirenena vaovao ary efa leo ny ady politika ohatrany ataon'ny sasany isan'andro ka misy ny koa ny pression izay azonareo olona reo atao ngamba fa tsy anakorotana ntsony izy. Hatramin'ny androany aloha dia milamina tsara ny asan'ny senita, milamina tsara ny asan'ny CES dia manana fanantenana tsika rehetra fa irosony tokony izy io fifidianana io ka miangavan'ny vahoaka rehetra zany izay mbola tsy tafiditra anatin'ny liste misy mpifidianana mba miditra ao anatin'ny liste izy satria androany vao miverina amintsika ny zo ananantsika izay zo fototra ananan'ny vahoaka malagasy ny safidy no aviny safidy le olo-pirenena hitany mendrika hitantana ny tany sy fanjakana ka anananao izy zo io kanefa raha vao tsy anaty liste ianao dia tsy afaka mandray an'io zo io ary mampiasa anazy ka dia mirarany vahoaka malagasy zany mba hitsofoka anatin'ny liste électorale. Tonga eo amin'ny fotoana andraisantsika ny vahiny fampahalamba-baovao amin'ny ity anio ity sika amin'izao fotoana izao. Tsy izy izany fa Andriamatoa Fano Rakotondrazaka izay rapporteur général eo anivon'ny senita iresaka amintsika ny mahakasika ny fifidianana. Miaraba tompoko. Miaraba anao. Fanontaniana voalohany avy hatrany nomboantsika ny fionanao tao anaty fionantsika tao anatin'ny fampahalamba-baovao anio mizotra makany amin'ny fifidianana sika amin'izao fotoana izao fantatra fa amin'ny 5 oktobra no tanterahana ny dingana voalohany amin'ny fifidianana filohampirenena. Raha fitiana efa vonona ve ny senita amin'ny ara teknika sy ny ara materialy? Hoe vonona ve sa tsy vonona? Ny asa izay miandry antsika ny amin'izao fotoana izao zany raha ohatra ho tany saina dia ao ny fanotana le bileta tokana. Eo ny fanofanana ny mpikambana ao amin'ny birao fandatsaham-bato. Eo ny fanofanana ilay ao amin'ny SRMV, section du recensement matériel des votes. Dia eo ny fitondrana ireo le fitaovana samy hafa ho tonga any amin'ny birao fandatsaham-bato. Zay zany miandry antsika amin'izao fotoana izao. Ny ampahany betsaka amin'ilay fanomanana ny fifidianana dia ataontsika hoe efa tanteraka soamatsara. Raha tsy resaka fa tsy ny fanamboarana ny lisitra mpifidy sika ohatra dia efa nisy fepotona lava zany tao ny karakarana an'io ka ny akaiky indrindra zany zao
daty zay ho lazaintsika dia ny rapitso fa 7 ny volana aogostra. Rampitso zany dia ikatona avokoa ny centre fixe de recensement. Rapitso zany no mifarana ny fandraisana ny mikasikasika ampifidy ao amin'ilay fokotany, satria nisy carnet fanisana ampifidy napetraky ny senita isaky ny fokotany manerana Madagasikara, dia entanina zany zay mbola tavela ny atokantrano any, tsy nifanehatra tamin'le mpanisa ampifidy nandritra ny fanirahan'ny senita reo le agent recenseur reo na feny 20 taona ary nahazo karapanondro, dia afaka makany amin'ny centre fixe de recensement izy zany rapitso. Rehefa dilany rapitso dia hoaorona reny données na ny mikasikasika ampifidy voangony reny, dia akarina ao amin'ny centre informatique de district na ny SID. Ao zany no andraketana ireny ao anatin'ny base de données. De rehefa aveo hiakatra iny ho aty amin'ny senita foibe, misy lay antsona hoe centre national de traitement des données informatiques ao, de isy traitement ho atao zany amin'io le listre mpifidy io, zany hoe ho isorona ny anarana miverimberina satria ho voatily eto amin'ny senita foibe ny mety ho fifindramonina fisoratana anarana, ohatra ho an'olona ny apita faritany, avy amin'ny faritany anankiray izy misoratra, de rehefa tonga atao amin'le toeram-ponenany vaovao izy misoratra ihany koa amin'ny faritany vaovao, dia ho voatily zany io. Rehefa vita io de alefa any amin'ny CIR, centre informatique régional isanisany amin'ireo faritra 20 zany, anaovana ny famitahana printy ny impression, de iny lay listre vita print iny no ho averina any amin'ny vomira misahana ny fifidianana eo anivon'ny district, ary anaovana le famaranana ny listre mifidy na ny arretage définitif amin'ny fasivin'ny volana oktobra. Io zany listre ho ampiasaintsika amin'ny fifidianana amin'ny 15 volana oktobra. Ny tetiandro izay navoaka ny senita moa dia izay efa nekeny vondrin-draisam-pirenena dia efa nekeny gouvernemanta malagasy ihany koa, efa niverina koa ary ve ireo mpiara-miombina antoka amintsika amin'ny fanatanterahana ny fifidianana. Fantany voafaritra ny calendrier électoral vaovao dia ireo le mpiombina antoka zay mivory miaraka amin'ny senita ao anatin'ilay antsoina hoe comité de pilotage. Reo zany miaraka tamin'ny mpanao gazety no nampahafantarina voalohany indrindra ilay tetiandrom-pifidianana. Ny zava-nitranga tao amin'ny foibeteran'ny senita tao alarobia nandritra fivoriana io zany dia tsy nisy aloha ny volona norandrana hoe nanao sakana na nanao zay tsy atateraka ilay calendrier électoral, fa ny zavatra nitranga ny rehetra dia samy naneo fa avinonana hoe amerina amin'izay zany ilay fiaraha-miasa zay toatra nantona teo aloha teo dia iroso hibanjana ny fifidianana. Ary taorian'izay zany hatramin'ny androany dia nisy hatrany ny fivoriana dinikasa irahana amindreo le mpiombina antoka ireo, amerana aingakaingana ny fanatanterahana zany ny fifidianana. Ao anatin'izay fiatrehana ny fifidianana izay hatrany manao na kosa raha ny fametrahana ny antsoina hoe sécurisation na ny fetohana ny fandriam-pahalema na aiza ho aiza ny fiarahanareo miasa amin'ny fanjakana amin'ny resaka io ankehitriny. Ny fijery anankiray zany zay tsara apetraka mazava dia anivon'ny district misy lay antsoina hoe OMC na ny organe mixte de conception. Io zany ny lehiben'ny district no mitarika an'io, ahitana reo le tompon'andraikitra ny filaminana ao anatin'ny district. Reo zany no mijery sy mandinika ny fomba hitandrona ny filaminana ao anatin'le district. Amin'izao fotoana fifidianana izao dia reo zany anisan'ny mpiombina antoka voalohany amin'ny senita mikasika le sécurisation. Ary rehefa ivory zany ny OMC dia anisan'ny fanirian'ny senita zany hitovizana hevitra ao amin'ny ministère-ny atitany hoe hitarina le OMC, lasa OMC élargi, ka isy ny tompon'andraikitra any amin'ny ratsamangaika ny senita zany hiara ivory andinika izay lafiny filaminan'izay. Ankoatran'io ny PASEM dia efa nitsinjo izay fomba anamafisana ny fitandrona ny sotram-pifidianan'izay. Ohatra zany hoe rehefa le misy fotoana hitondran'ny senita anaparitahana fitaovana miala eto amin'ny foibe makany amin'ny bureau fandatsaham-bato na ny amin'ny faritra samihafa, dia misy mpitandro ny filaminana miaraka amin'le convoi, dia omena tamby zany reny le mpitandro ny filaminana reny. Ary taoriny le fangatahany mpitandro ny filaminana
hoe mba hanampiana azy ireo eo amin'ny ety manana amin'izao fotoana izao zany dia ao anatin'ny dinika fifandresen-dahatra zany zay voakasika amin'izay hoe hitsonjovana manokana ny mpitandro ny filaminana amin'ny lafin'ny sécurisation du processus électoral zay. Fantanina farany angamba ahoana kosindray ara ny mahakasika ny fiantsonan'ny mpifidy amin'ity fifidianana efa niembitry ny telo miataona zay. Rehefa nantaninany ny hevitry ny sapam-pitsarana mahefa mikasika an'io zany dia hoe ilay 70 andro nambara tany aloha hoe tokony ho ajaina zany amin'ny fanakianan'ny mpifidy dia tsy amin'izao fotoana izao zany satria tsy hoe ametra tsy hanomboka hatrany amin'ny voalohany sika amin'ilay fifidianana fa datim-pifidianana na hemitra zany no misy amin'izao fotoana izao dia nambaran'ny sapam-pitsarana mahefa moa zany fa tsy voatery ametraka ilay 70 andro sika. Zany hoe nidikan'izay zany dia efa anatin'ny ara-dalàna zany ny fanomanana ny fifidianana amin'izao fotoana izao tsy tokony hisy ny aya eo amin'izay fanajana ny lalàna ny amin'ilay feptaona 70 andro sy ny hoe tsy tokony hisy ny 70 andro tsony zay. Eny ary isaoranao naiky ny vahiny teto nitondra izay fanazavana mahakasika ny fiatrehana ny fifidianan'izay. Misaotra anao dia misaotra ihany koa ny mpijery antsika. Manoatra ny didina avoakan'ny gouvernemanta mahakasika ny fampandefasana mpiasany ivelany ireo agence de placement eto an-toerana mpandefa olona ny amin'ireo firenena arabo. Mangataka ny asa malalaka ny ivelany ireo vehivavy tokony handeha tamin'ity herinandro ity. Nanambara izy ireo fandefa ny fangatany anivon'ny Prime Ministre fanapakevitra izay nankasitrahan'ny ny ministre ny asa sy ny lalàna sosialy fanampanazavana. Vehivavy anarivony izy ireo no efa voasoratra eo anivon'ny agence de placement ka mangataka ny andefasana azy hiasa malalaka ny ivelany. Ny ankamaroany efa nahazo fifanarahana tamin'ireo mpampiasa, ny sasany efa manana passeport sy tapakila. Mpiasa mikasa ny andeha amin'ity herinandro ity any Arabie Saoudite, Koweït, Émirats Arabes Unis, Jordanie, Dubai, Qatar moa ireto tonga teny amin'ny ministera ny asa sy ny lalàna sosialy ireto. Na tonga le contrat sy visa efa 1 mois. Nefa akatin'ny fitondram-panjakana ity azy ty nefa zahay mirary zay andeha foana aty karama kely nefa ny any karama tsara ary tsy mijaly zay efa tany fa zay mba mangataka aminareo fitondram-panjakana mba tsy hamody ity asa ty fa karama ty a Madagasikara 200 000 zahay zegny zafa managna passeport afa visa fô tavela zahay vao andeha hiasa tsy intervozony fa karama aminay aty tsy mahampy 200 000 zegny tsy mahavelo tsy mahavita hofantragno zahay misy zanaka zahay misy ramandreny zahay mba tsinjiny avinay koa politika zegny fa zahay ty te hiasa andeha Arabie Saoudite. Taori ny didina avoakan'ny gouvernemanta ny 3 jolay teo mahakasika ny fanafoanana mpiasa andeha any ivelany no tsy nahafahan'ireo mpiasa andeha intsony. Nilaza ny avy ao amin'ireo agence de placement tonga teny amin'ny ministeran'ny asa sy ny lalàna sosialy androany maraina fa efa nisy ny fanatonana tamin'ny primature saingy tsy nahenoana valiny zany. Milaza nitondra ny raharaha eny amin'ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta araka izany ireo agence de placement ara-dalàna. Dia rehefa nandeha tany amin'ny primature zay tamin'ny latsinainy nangataka tamin'ny primature hoe raha nanao any suspendiny fandehanan'ireo ankizy miasa ny ivelany nareo dia tokony mba napafantatra ny agence de placement rehetrarehetra na ny ministère titelanay. Dia rehefa niteny zay tamin'ireo efa engagé zay amin'ireo zaza rehetrarehetra eo reo zany efa misy navita passeport, ny visite, ny visa, ny billet même. Dia rehefa avy eo raha ohatra mbola misy fampirarahanareo any le zaza zany fa tsy engagé aty aminay intsony. Dia niteny dirikab tamin'ny fotoana io hoe hoentiko any amin'ny conseil de gouvernement omaly zany io zavatra io nefa zay miaina hatramin'izao mbola tsy hitanay ny valiny nefa ny ankizy efa hitanareo reo hoe zay neny miantoko andreo hoe sakafo trano sy ndretrarehetra fa tsy primature ka noho izany mba vao ty lalana ty androany andehanandreo ankizy ireo. Mbola ivory zay responsable ny agence dia anapaka hoe oviana atsika makany amin'ny primature ary mino fa tsy ho ela tsony zay makany amin'ny primature hitondra ny fitarainan'reto ankizy reto. Mampirisika ny mpandefa mpiasa antsokosoko izao didina avoakan'ny gouvernemanta izao araka ny nambaran'ny ministra Tabera Ramanantsofo. Nanamafy ny tenany fa efa nisy ezaka nataon'ny ministera mahakasika ny fandefasan'ireo mpiasa ny ivelany ary efa tafatsangana ihany koa ny komity mikarakara ireo vehivavy tonga ny ivelany. Nefa ny mampalahelo tena ivata omaly nanatitra olo tena BDB ihany lasa risriseny. Izany zany mifavorizegny risrisy zao ataon'ny gouvernemanta zay sanakena io. Anareo moa zany mitako takeo ny zonareo fa nareo dia ara-dalàgna pasia olo manana agrément no andefananareo.
zahay dia vonina foana ny arapisy foana hoy ny ana gouvernement hoe vao dia misigné zahay dia mandeha nareo na androanarivo aza zay ka toizy ny tologna hoany PM zany zay monsieur le ministre mandehanana amin'ny premier ministre entina zanakanay jiaby io eto ny zanakareo vomaika sara milaza ireo agence de placement miisa 7 amin'ny 10 voasoratra eo anivon'ny ministeran'ny asa sy ny lalàna sosialy fa tsy avy amin'izy ireo ny mpiasa mijaly sy maty ka ampodiana ty atandrazany. Ireo mpanondrana olona antsokosoko no ahitana olana raha nambaran'izy ireo. Raha misy kosa izany dia noho ny ditra nataon'ireo mpiasa ary amin'ny ankapobeny miaina amin'ny ara-dalàna ireo vehivavy alefa ny ivelany. Fanontaniana mipetraka araka izany avy aiza ireo mpiasa niara-ny herisetra sy namony ainy ka voatery nampodiana ty Madagasikara indray. Izay indrindra fanontaniana mila valy ny ankehitriny ny SPDTS etsakilan'izay nanizingizina fa ny fampiatona ny fandefasana ankizy any ivelany aloha no vahaolana mandra-pametraka ny rafitra mahomby iarovana azy ireo. Ny SPDTS izay nanipika fa miroso hatrany amin'ny fangalara-taona ankehitriny ireo agence de placement mba handefasana ankizy betsaka any ivelany. Hatramin'izao mbola maro ny fitarainana voarain'izy ireo amin'ireo ankizy mijaly any Arabia Saoudite. Manamarika itona fa raha nitsangan-javatra miseho mikasika ny Arabia Saoudite dia mafy lavitra noho ny firenena hafa ary mahazo an'ireo ankizy ireo. Dia ny zavatra miseho dia tena matetika be dia resaka fanolanana ny tena hiaran'ny ankizy be dia be ao anatiny ao ary tsy hoe fanolanana olona tokana fa fanolanana olona maro. Faharoa manarakaraka an'izay tsy fahalalan'ilay ankizy le fomba tany ihany. Misy fomba tany any amin'ny firenena io hoe na ohatra fotsiny ary hoe vehivavy tsy miakanjo ohatray dia manana endrika hoe tena sazy faran'izay mafy ary mety metraka any amin'ny fahalalana ny ain'ilay olona mihitsy ary zany rehetrarehetra zany dia mitarika daholo any amin'ilay hoe fampijaliana ny ankizy. Fanjakana malagasy ny nandefan'ireo olona ireo tany dia adidin'ny fanjakana malagasy ny mampody an'ireo olona ireo. Ny ataonay rehefa avy eo manampy ny fanjakana amin'izay azo anampiana aloha ary ny faharoa zay tena ngezabe indrindra manakana zay te andehany nefa ny mbola loza tsy mipetraka na fandraisana na fiarovana na neny an-dalana ary zava-doza daholo dia tsy azo atao dia mbola verika any raha latsaky ny 20 taona aza manaiky rebereben'ny agence de placement hoe vaina 20 taona ny taona andrina atao 20 taona zay natao hoe usage de faux na fampiasana taratasy sandoka loza ho anao fivoahana firenena ary tokony enjehana lalàna ny olona manampy anao an'izany. Ivadika petsy afa-kosa indray isika efa 3 taona lasa zay nahitana diso tsy pelina noho ny fanafizan-teny betsaka loatra ny taratasy mpanadinana amin'ny taranja malagasy any amin'ny fanadinam-panjakana toy ny baccalauréat. Mbola hita taratra izany tamin'ny baccalauréat tamin'ity taona ity. Isan'ny anton'izany ny fahazaran'ny mpianatra manafohy teny amin'ny somesona ny SMS. Niova niaraka tamin'izay ihany koa ny fomba fanoratra fanadihadiana. Efa misy ny litera U sy ny W izao ny teny malagasy n'ireo tanora ny fandrosoana Antananarivo. Sy mba ny someso ny teny malagasy. Na ny hoe someso aza dia voambolana tsy misy fototeny fa fanagasiana be fahatany. Rehefa zatra mampiasa fanafohizan-teny lava dia lasa tsy mahafehy intsony ny tsipelina sy ny fomba fanoratra. Isan'ny voamafy amin'izany ny teny malagasy fiantraikany tsy fifehezany intsony izany. Ny fampitana ny afatra ny zava-dehibe tsy misy fanarahana ny tsipelina marina intsony. Ohatra zao manao ohatra hoe ko dia lasa U le O. Misy zany tsy fandratarana n'importe quoi fotsiny izay soratanao. Na eo amin'ilay batterie ny téléphone na dia mila hoe haingana zany ianao. Mandamy batterie be raha lava be le resaka. Manoratra sali zao dia lu. Ohatsy le arobase zao amin'ny tsy ny olona rehetra nefa no afaka hafantatra ny dikan'ireny fanafohizan-teny ireny. Voambolana tsy misy fotony ho an'ireo tsy mpampiasa tsy mahafantatra izany. Sakana ao amin'ny fifampiresahan'ny taranaka roa mifanelanelana ihany koa. Maro ny ray aman-dreny no sahirana mafy na ihany koa tsy mahavaky mihitsy raha toka sendra SMS no ampitanin'ny zanany afatra noho ny finday efa tsy azo idovirana intsony ankehitriny. Tsy mahavaky dia reny keo raha mitarika an'zareo manao ohatra diso rehefa iny diso ty. Ka na mpanao gazety raha nkizao mandiso any amin'ny télé diso ny tsipelina rehetrarehetra tsy voaza tsony satria vokatra le SMS zany. Tonga hatrany am-pianarana ka hatrany amin'ny taratasy mpanadinana nefa ireny fanafohizan-teny ireny rehefa nizarana tany amin'ny finday na tany amin'ny Facebook ary hita taratra hatrany amin'ny kahie misy lesona. Mbola hoentin'ny fahazarana ihany indraindray dia efa mitandrina ihany azy ireo mpianatra. Any am-pianarana dia niray Facebook dia mampiasa abréviation. Lesona zao tsy mahay malagasy na izy zao. Le anaty kahie manko ny tompony ihany mamaky anazy fa ny anaty fanadinana manjary tsy omeny mpampianatra an'otra rehefa ohatsy amin'ireny. Tamin'ny taona 2024 no nahitana fahadisoana be indrindra vokatry ny fanafohezan-teny tao amin'ny taratasy mpanadinan'ny mpanala baccalauréat.
Ny ena tsikelikely izany na dia mbola nahitana taratra an'izany aza tamin'ity taona ity. Efa misy fandraisana andraikitra nataon'ireo mpampianatra noho izany tranga izany satria dia mahamenatra ny tsy fahaizan'ny tanora malagasy mifehy tenin-drazany. Tranga iray vaovao tamin'ity taona ity, ireo fiteny andavanandro indray no betsaka tany anaty taratasy-panadinana. Amin'ny taona telo lasa tany ho any zany no tena hita be tao amin'ny asan'ny ankizy ilay fiantraikan'ny fomba fanohitra soratra maro sosina ny SMS tany amin'ny asa nataony. Ohatra ny hoe D ny amin'ny arobase dia efa nifanaraka ny mpampianatra rehetra zany no hoe tsy maintsy afatra farana ny mpianatra fa ny asa tsy maintsy asa manara-pitsipika. Dia efa afaka ihany izay satria hatrany ampianarana izay no efa nesorina. Fa ny zavatra mbola mitranga indray amin'izao dia le fiteny andavanandrony ihany no entiny manoratra. Ohatra zany ny R ataony J, ny T ataony C, dia ireny mbola tsy afaka amin'ilay mpianatra mihitsy. Dia ankoatr'izay betsaka ny teny tsy hainy mihitsy ny fitsipika manoratra azy. Tsy misy afa-tsy ny famakiana boky raha ny hevitr'ireo mpanabe no ahafahana mifehy ny fanoratana teny iray. Nisy ny fitsarana ny taratasy-panadin'ireo moana-marenina nanala ny fanadinana baccalauréat ary hita fa izy ireo indray no mahay manaja tsipelina kokoa noho ireo ankizy hafa na dia tsy manaraka izany aza ny fiteny ifandraisany amin'ny andavanandro. Mbola ao anatin'ny fitsarana ireo taratasy-panadinana baccalauréat ireo mpampianatra amin'izao fotoana izao, tokony hifarana ny zoma ho avy izao izany, kendrena hivoaka amin'ny 20 septambra kosa ny valim-panadinana. Vaovao hafa kosa indray nantanteraka atrikasa nanaovana jeritodika ny asa vita nanomboka ny taona 2017 ny PLAE na ny fandaharana asa miady amin'ny fikaohan'ny rika nofotany androany, indrindra fa nanomboka ny taona 2020 ny partany fandaharana asa manerana faritra 5 eto Madagasikara, fiaraha-miasa malagasy Allemagne momba ny fiarovana ny tontolo iainana nantanterahana izany. Tany manana velarana 770,4 hektara no voahary tamin'ny fikaohan'ny rika ka tantsaha-mahery ny 3,1 alina no nahazo tombontsoa tamin'izany tany amin'ny faritra Poeny, Amorony Mania, Atsimo Andrefana, Sava ary Diana. Fampandraisana andraikitra ireo mponina no nantanteraka izany tamin'ny alalan'ny teknika tsotra hiarovan'izy ireo ny tambolony amin'ny fihotsahan'ny tany. Izaho manana tanimbarana 10 hektara. Fa ny simba tamin'io zany teo amin'ny 4 eo zany efa tegna potika ny fasika. Fa izy io nampianariny nagnano fambolena voly rakotra regny fa hainay foa magnamboatra le tany mihitsaka zegny, fa hainay manao protection de berge, isan-karazany reny, fasiny, mirette de pierre. Anohony fahasimban'ilay tany vognony zegny zahay hiarahasa amin'ny PLAE. Le fitombosan'ny tatoato rehetra navian'ny PLAE ny tombosa rehetra roe zegny isan-taogno zegny le varihaziko amin'ny taninaka. Raha koa fotoana nandritra ny taogno araiky za tsy namboly taminazy fa ohatra ny legume fo nataoko zegny ry pistasy, ry zaricot, ry tomaty. Misy tombony mary. Amparitra ny fiarovana ny lohasaha amin'ny fitandrovana ny faritra iva sy ny ilan'ny tendrombohitra amin'ny fihotsahan'ny nofotany dia nisy ireo drafitr'asa novolavolain'ny PLAE ho tanterahan'ireo tantsaha. Tosika ihany no avy amin'ny PLAE ho anivon'ny ministeran'ny fambolena araka izany. Amin'ny fambolena azo fa indrindraindrindra amin'ny fomba fiasana ny tany tsy manimba tany fa arovana mandavataona ary tsy dia asaina be loatra ny tany fa zay kely ilaina ahafahan'ny voly mitsiry fotsiny no atao. Zay ny ezaka iray voalohany lehibe nataon'ny programme. Ny ezaka faharoa dia nanampy an'ireo tantsaha ireo mba azo ny titre fananantany na ny certificat fananantany izy ireo ary hitanareo fa raha na totaly dia mahatratra any amin'ny 750 mahery ny titre azo an'ireo tantsaha namantsika miara-miasa amintsika ireo. Tapitra tamin'ity volana aogositra ity ny dingana faharoa tamin'ny PLAE izay nandaniana teti-bola 10 tapitrisa euro. Dingana roa ny vita treto izay mifarana amin'ity volana aogositra ity. Mbola andrandray ny ministera ny dingana fahatelo hitohizana ity fandaharana asa ity. Mandidina ny 300 ny fototra-drafitr'asam-bahoaka vita sy totosa, isan'ireo ihany koa no natomboka ary eo andalam-panatanterahana no tanterahan'ny primature lefitra misana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany tao anatin'ny 7 taona latsaka. Isan'ny maro anisa amin'izany ny sekolim-bahoaka niverina teny Anosy Zato Andrefana sy Fenoarivo ary Ampangabe izahay nijery ny fikojakojana sy ny fandraisan'ny mponina an'ireny fototra-drafitr'asa ireny taty aoriana nahavitana azy fanadiny Fabrice Tatatsiresy. Antokiray ho an'ny fampandrosoana ny fampianarana sy ny fanabeazana. Izany indrindra no nahatonga ny primature lefitra misahana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany
Nirosy tamin'ny fanamboarana lakilasy ho an-trano fianarana maro manerana ny nosy. Santionany ny teto amin'ny lycée Anosy Zatondrefana. Navitana efitrano fianarana 5, ahitana efitrano fianarana 4 sy efitrano lehibe iray. Velombolo avokoa na ny mpanabe na ny ray aman-drenin'ny mpianatra amin'ny nahazahoana foto-drafitrasa mamaha ny olan'izy ireo amin'ny andavanandro. Zay solotena ray aman-dreny mpianatra zany dia maneho faliana lehibe eto amin'ny fokontana Anosy Zato, commune Anosy Zato, fa mitondra tombontsoa maro be dia be ho an'ny zanaka eto na ny fialana fahasahiranana mandeha lavitra zany fa na vahaolana maro be ho anay eto zany le fisian'ny lycée. Foto-drafitrasa iankinan'ny aim-bahoaka noho izany antoko ny fahombiazan'ny fampitana fahalalana ny toeram-pianarana tahaka itony. Manamora ny fiainam-bahoaka zany ary mampiena ny fahasahiranan'ny mpianatra amin'ny andavanandro. Misaotra ny Andriamatoa azo andriana Arvelo aloha zany voalohany indrindra Praiministra lefitra misahana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany na ny mehan'izao foto-drafitrasa izao. Izay tena manala fahasahiranana tokoa sy ny mpianatra ety amin'ity manodidina ity. Satria raha ohatra zao zany ka tamin'ity centre teto Anosy Zato fotsiny no jerena dia eo amin'ny 500 eo ny ankizy afaka BPC, dia eo amin'ny 230 ny afaka seconde, dia raha tsy nisy ny foto-drafitrasa ohatran'izao dia tsy hita izay afaka nandraisana an'ireo mpianatra ireo. Tsy ambakan'izany ihany koa ny teto Fenoarivo izay nahazo CEG vaovao. Sady mitoka nyity toeranyity ny sarodalana ka manana sarotra ihany ny mpianatra rehefa mamonjy ny toeram-pianarany. Mivaha io olana io ankehitriny noho ny fahazahoan'ity trano fianarana misy efitra roa ity. Ny teto amin'ny fokontany Ambohijafy atao anatin'ny kominina Pangabe indray dia nitambatra efitrano iray ny lakilasy rehetra noho ny tsy fahampian'ny efitrano fianarana teo aloha. Noho ny fahazahoana efitrano iray fanampiny dia miaina kokoa na ny mpampianatra na ny mpianatra. Tsy voatery mifampiandry intsony ny mpianatra amin'ny fifandimbiasana lakilasy. Sambatra dia sambatra mihitsy zay toko no fahavitan'ny EPP Tambojah. Eto moa dia mametraka ny fisaorana lehibe indrindrandrindra amin'ny fitonam-panjakana, indrindra ny vice primature izay nanefa ny vidiny ndraiky satria nanao tany miaingo zavatra nanampy anay na dia tena tokoa zay dia hitany ihany. Dia nanomezana ity EPP eto amin'ny trano eto amin'ny EPP Ambojafy ity trano izay misy efitrano roa nomeny anay taty ary mahatsiaro tokoa zany zahay iray aman-dren'ny mpianatra fa hoe tena misy soa anay izao trano izao satria tamin'ny teo aloha zany dia ny efitrano iray misy kilasy roa noho ny tsy fahampian'ny efitrano. Zao nefa zany zay dia afa-pahasahiranana tokoa satria nahazo zao efitrano roa izao. Raha tambatra nisy amin'ny mpianatra mahazo tombontsoa amin'ireo sekoly telo samihafa ireo dia farafahakeliny manodidina ny 540 eo isan-taona. Maro ny fanatsarana sy ny foto-drafitrasa mbola tsy ampy amin'ny fiainam-bahoaka ety amin'itony faritra itony. Andrandraim-ponina noho izany ny fitohizan'ny asa toy izao. Ririnina ny andro mandeha paty vita malagasy, ny paty tany am-piandohany foto-tsakafon'ny aziatika. Efa mahazo laketo amintsika ny fihinanana azy io efa ho taona vitsivitsy lasa izao. Ireo olona tsy manana fotoana hikarakarana sakafo ny tena mihinana azy ireny ary ireo ankizy ny tena mankafy azy na izany aza tsy mbola mahasolo ny vary amin'ny andavanandro ny sarambabem-bahoaka ny paty. Isan'ny mameno ny tsena rehefa ririnina tahaka izao ny paty gasy, izany hoe ireo ahodina tanana amin'ny milina dia amidy avy hatrany eny an-tsena. Tsy matahotra fifaninanana amin'ireo paty mifono sachet izy ireny noho ny antony maro. Tsara sady tsisy produit mihitsy. Noho izy zany tsy dia lafo zany fa 2 arivo zany kalao na raha mbola hivarotra zany dia mbola 20 arivo eto aminay. Izy ireny zany rehefa mangatsiatsika ka matetika zany lasopy mibetsaka. Dia rehefa mangatsiaka zany andro dia mandeha zany paty gasy satria ataon'ny olona lasopy satria hitanao ny lasopy amin'ny paty gasy zany mahazo moramora zany eo latsaka ny 1500 dia mahazo lasopy ohatra zany. Misy zany kilianay zany be da be eto akapaty zany manao kasikoroty zany izy dia varotra composé izy manery dia misy rehefa miditra zany mpianatra tena mandeha satria atao goûter amin'ny mpianatra io. Ny ahian'ny mpanjifa tsy misy fenitra ahafahana manara-maso ny fahadiovan'ireny paty gasy ireny. Mahasarika kosa ny vidiny 2 arivo ariary dia mahazo 1 kilao. Tokony olona valo izany raha atao lasopy, asiana tsiro-tsakafo sy sakamalao dia vita ny sakafo hariva. Tsy ny paty gasy ihany anefa ny be mpanjifa, miatrika fifaninanana tsara ihany koa ireo mifono sachet, saingy tsy ny sokajin'olona rehetra no afaka manjifa izany, voafetra ny fahafaha mividy.
Ny tena mandeha zany zao dia mipaty e, satria ao anatin'ny vakansy daholo moa zao ny atao hoe ny vahoaka malagasy dia raha ohatra hivoaka ny Antananarivo zao dia paty zany afaka hoe fefakadiny iny dia masaka sady tsy mba misy any amin'ny tona izay alehany. Miakatra ny 500 sy 600 ihany ny takatry ny olona zany Apollo, Presto, Sedapo zao 700 tsy dia mandeha intsony. Matetika ireo olona maro anaka nefa tsy hita hividy paty gasy no tsy maintsy miverina amin'ny vary. Raha ireo paty vita vahiny no vidiana dia lafo kokoa ny vidiny noho ny vary. Raha vary tsinona telo kapoaka sy tapany zany 700 dia 900 dia mahavita tsara ny fianakaviana mihitsy. Raha paty raha ohatranay hoe na mianaka izay ao tsy maintsy roapake zany no vidiana dia efa any amin'ny 4 mahery zany. Na izany aza nefa efa tena tsy azo idivirana ny fihinanana ity karazan-tsakafo ity amin'ny andavanandron'ny malagasy, indrindra eto an-drenivohitra manokana. Maika, sahirana, tsy manam-potoana, noana eny antsefatsefam-potoana, paty ny vahaolana mahazatra ny maro ankehitriny, indrindra fa ny ankizy. Rehefa hoe maika tapoka dia tsy masaka vary intsony dia manao paty kely aloha. Ny sakafo tian'lahy? Paty. Isaky ny hariva. Avy mianatra ireny. Dia mihinana firy isan'andro? Eo amin'ny 2 eo. Hariva manao lasopy aminazy dia tsy mihinam-bary hariva. Na dia mahasolo nena ohatranazy zao tsy maninona tsy misakafo rehefa mihinana paty. Fa ilay zany tsy dia azo hanina matetika dia tsy mazaka mihitsy. Mihinana vao mihinana tonga dia mivoaka. Ito sanakita tsy mihinam-bary mihitsy izy fa paty foana no hohaniny dia atao lasopy dia atao misao. Paty zany azo karazana goûter fotsiny. Ankoatra ny any an-tokantrano, mamany olana ho an'ireo mpitady arapaka isan'andro ihany koa ny paty, noho izy ireny amidy eny rehetra eny amin'ny endriny maro, toy ny misao, composé, lasopy ary amin'ny vidiny mora, 200 ariary no miakatra dia efa mahazo. Misy fangarony samihafa izy ireny ary ampiasain'ny mpivarotra loko-tsakafo ihany koa matetika. Rehefa mandrapaka azy ireny, tsy dia otrikaina ny vitamina entiny loatra matetika, fa izay avoky ny kibo ny tanjona ho an'ny sarababem-bahoaka. Arak'izany tsy mahasolo ny vary akory ny paty na dia be mpakafy azy zany ankehitriny ho antsika malagasy io. Anaovantsika fanadihadiana manokana indray ao aoriana kely ny resaka homamiada izay ampifandraisintsika matetika amin'ireny fangaro samihafa mampatsiro ny paty amin'ny fonosana ireny. Eo amin'ny lafiny kolontsaina kosa indray, miavaka ny bloko malagasy amin'ny herinandro natokana ho an'ny fampahafantarana ny kolontsaina avy any Brezila izay manomboka androany sy rampitso ka hitohy amin'ny herinandro ity. Ny JCI no isan'ny mpikarakara ka ho hita ao avokoa ireo kolontsaina mampiavaka ny firenena breziliana. Fanampanazavana. Bloko malagasy tarika mampivondrona tovovavy sahirana avy any Toliara ka mivohy ny kolontsaina breziliana sy malagasy. Ny ONG Bel Avenir izay mitaiza tanora amin'ny alalan'ny mozika no nandray antanany ireto vehivavy manodidina ny 14 taona ireto. Efa nandihy firenena maro izy ireo toy ny La Frantsa, Suisse, Andorre, Espagne ary Cambodge ka ny fitetezam-paritra indray no ataony amin'izao fotoana izao mandray anjara amin'ity herinandro natokana ho an'ny kolontsaina breziliana ity izy ireo. Ny fiakambana ONG Bel Avenir miasa efa 10 tao miasa ny Toliara. Miasa misy projet maromaro Toliara, misy koa projet fianarantsoa. Isahay anatiny ny programme d'éducation de base. Ny karakara tsia 30 000 enfants ny tanàna ny Toliara sy fianarantsoa. Isahay misy karazana ny projet maromaro autour de l'éducation. Say ny ONG Bel Avenir à Toliara. Ny ankizy ao anatin'ny bloko malagasy dia eo amin'ny 90 filles. Fa amin'izao 18 filles représentante amin'ny Tour de Madagascar. Dia zahay zany niala Toliara tamin'le 6 août dia nandalo ranohira, fianarantsoa, Antsirabe dia zao tourné Antananarivo. Capoeira, samba, jiu-jitsu, zumba sy maro hafa no anehoany ity herinandro ho an'ny kolontsaina breziliana ity. Nankalazaina any Brezila ny fivoriam-ben'ny JCI amin'ity taona ity ka izay no antony ny safidianan'izy ireo ity firenena iray ity. Karakarain'ny JCI Antananarivo manomboka androany le izy zany dia farana rapitso ny fizarana voalohany dia anatin'izany misy an'le batokada izay iarahana miasa amin'ny bloko malagasy dia karazana atelier ana jiu-jitsu sy atelier ana capoeira atao amin'ny chambre de commerce et de l'industrie Analakely. Manaraka ny ty atelier ty zany dia anomana zumba
karazana zomba live zany j'essaie Antananarivo miaraka amin'ny zomba mata amin'ny 8 septembre le izy dia alohan'izay misy initiation ana samba brésilienne sy samba en couple zany zay iarahana miasa amin'ny capoeira Madagasikara sy diarta. Fotoana ahafahan'ireo mponina eto Antananarivo malala bebe kokoa ny mahakasika ny kolontsaina amin'ny firenena hafa ny fisian'izao herinandro natokana ho an'ny kolontsaina breziliana izao. Eo amin'ny pejin'ny fanatanjahantena niatrika ny fiadinany amboarany Afrika aty amin'ny nosy Maurice i Mohamed Antonio eo amin'ny 400 metatra sy Théophile Ramarson eo amin'ny azakazaka diamaika eo amin'ny taranja fototra atletisme anao izay faraherin'ny ireo atletantsika amin'ny ahazahoana ireo amboara Août eto Madagasikara. Nanaingo tolakandro ny délégation malagasy ao amin'ny taranja fototra atletisme hiatrika ny fiadinan'ny tompon-dakana Afrika izay atao aty Maurice ny 29 ny volana Aogositra hatramin'ny 1 volana Septambra ho avy izao. Atleta roa tariny filohan'ny ligy ny vakina karatra ny mandrafitra ny délégation. Naneho ny fahavonona ny atletantsika. Efa tena vonona mihitsy. Mametraka tokolo mety satria raha izay efa manantena natao izay dia mety sy vokany sady tsaratsara ihany. Niova tena niova mihitsy ny performance raha izay satria nay tsara par rapport an'ilay teo aloha teo raha amin'ny test vitanay. Vonona hiatrika ny champion d'Afrique. Raha izay efa manantena izay dia vonona. Anao izay fahatsasany heriko mbo tafiditra ny telo voalohany farafaratsy. Rapitso no hiakatra ambony kianja i Mohamed Antonio hiatrika andingan'ny fifantsanana eo amin'ny 400 metatra misy fefy. Ny 13 ny volana Aogositra kosa nandray ny anjara ny Théophile Ramarson izay havanana amin'ny ditongotra. Mifarina indray ny fiarahantsika tamin'ity anio ity tomboky lasy tomboky vavy isaoranao naraka ny fampalalamba foto eto amin'ny KOLO TV sy ny KOLO FM hatramin'ny farany mametraka ny veloma ho amin'ny raha ampitso tahaka izao indray.